ny fifidianana dia tsy natokana ho an'ny lehilahy fognany satria matetika rehefa agnatina fivorignana karahan'izany dia ny lehilahy no mahazoazo toerana fa antsika vehivavy dia maro anisa dia nefa ny safiditsikany manan-danja. Anao manana anjara kalifinao anao mba hampandroso amin'ny firenena dia manana safidim-ponao anao dia izay mahatonga anahako hoe zoako misafidy izay hosafidiako hampandroso ny firenena. Andraikitra ny maha olom-pirenena igny zao ny mampita ny fahefany ho an'ny izay olona tiany hitondra azy. Antony tonga nananao an'ity campagne ny fahefako ty dia mahatanora aloha dia hoe tompon'andraikitra ho avy firenena. Tombontsoa na zavatra tsapa zany tao anatin'ity fanatanterahana ny fandarana fahefako ty dia nafana indritra zany afahana velatra nanentana ireo tanora ireo mpiara-monina indritra zany ireo olom-pirenena mahakasika ny hoe azosy ny adidy. Namako ireo zany tamin'izay fampahafantarana izay vao tena nafantatra hoe na amin'ny situation misy azy io arany dia manana zo hifidy izy.